ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanimarahaba antsika ry havako malala tratry ity talata fa 13 ny volana May ity. Ny mofinaina izay voalahatra ho antsika dia ny boky ny Asan'ny Apôstôly. Asan'ny Apôstôly toko 19. Asan'ny Apôstôly toko 19 faha 20 ka hatramin'ny 70. Asan'ny Apôstôly toko 19 ka hatramin'ny 70 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Anisy anjelin'ny tompo nolaza tamin'ny Filipo ka nanao hoe nitsangana ka mandehana miana atsimo any amin'ny lalana midina avy any Jerosalema makany Gaza. Dia hevitra izany. Dia nitsangana izy ka lasa nandeha. Ary indro nisy lehilahy Etiopiana tadapany Kandasy, mpanjaka vaviny Etiopiana sady mpitahiry hareny rehetra, ary tonga tany Jerosalema izy mba hivavaka. Nianody izy ka nipetraka teo anatin'ny kalesiny ary namaky teny tao amin'ny Isaia mpaminany. Dia hoy ny fanahy tamin'ny Filipo, andeha manatona ka makanesa amin'io kalesy io. Ary Filipo niazakazaka nakeo aminy dia nandre azy mamaky teny teo amin'ny Isaia mpaminany ka niteny taminy hoe mo fantatrao va izay vakianao? Fa hoy izy, ataoko ahoana ny fahay raha tsy misy mampianatra ahy? Ary izy nangataka ny Filipo hiakatra sy hipetraka eo aminy. Ary izao ny teny Soratra Masina no vakiany. Nentina ho vonoina tahaka ny ondry izy ary tsy nilobava, tahaka ny zanak'ondry monina eo anoloan'ny mpanety azy. Ny fihetretena no nanaovana azy resy lahatra. Ary iza no alazany amin'ny arabelona taminy? Fa ny ainy nisorona tamin'ny tany. Ary ilay tandapa namaly an'i Filipo ka nanao hoe masiny ianao. Iza moa no lazain'ny mpaminany amin'izany? Ny tenany va sa olon-kafa? Ary Filipo nilobava dia nanomboka teo amin'izany Soratra Masina izany nitory an Jesosy taminy. Ary raha nandeha teny an-dalana izy dia tonga teo amin'izay nisy rano, ary hoy tandapa, indro rano ka inona moa no mizaka anazy atao batisa? Dia nasainy najanona ny kalesy, ary izy ireo lahy dia Filipo sy ilay tandapa nidina eo amin'ny rano dia nataony batisa izy. Ary efa niakatra avy teo amin'ny rano izy ireo lahy dia nentin'ny fanahin'ny tompo Filipo ka tsy hitan'ilay tandapa intsony, fa nandeha tamin'ny laleny sady nifaly. Fa Filipo tany Azota dia nitory ny filazany tsara tany amin'ny tanàna rehetra izay naleny ambarampatongany tany Kaisary. Ray Masino, manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Nandiny 70 ary Filipo niazakazaka nakeo aminy. Ary Filipo niazakazaka nakeo aminy. Filipo izay isan'ny apôstôly no resahany Asan'ny Apôstôly eto. Filipo niazakazaka. Inona moa ny antony hampiazakazaka ny Filipo? Ny 70 dia milaza, 20 dia milaza fa ny fanahy masina no nibaiko an'i Filipo hoe makanesa amin'io kalesy io, dia niazakazaka Filipo. Revako eto dia aseho ny Asan'ny Apôstôly fa mampiazakazaka ny asan'Andriamanitra, mampiazakazaka ny fanahy masina. Izany hoe rehefa tarihin'ny fanahy masina isika dia maika hanao izay zavatra asain'Andriamanitra atao. Ny fanahy masina mibitsika atao anatintsika, miteny atao anatintsika, mampahafantatra antsika ny tokony ataontsika manoloana ny asan'Andriamanitra eo anivon'ny mpiarabelona, dia miazakazaka ny mpanompon'Andriamanitra. Miazakazaka tsy mitarehdretra ny mpanompon'Andriamanitra, hanao izay zavatra hampanaovina azy. Io dia tenenin'ny Asan'ny Apôstôly tsara fa fanahy masina no niteny taminy. Ny fanahy masina izay resahana manokana amin'ity volana May ity moa dia ao anatin'ny olona, ary miteny ao anatin'ny olona, tsy feo an'ny fieritreretana akory ny fanahy masina. Fanahy masina dia Andriamanitra mitoetra ao anatintsika. Ny feo amin'ny fieritreretana raha ohatra ka manaraka ny ataontsika hoe ndeha ataontsika amin'ireo
mpisaina olombelona mpisaina de ataontsika hoe Descartes tena laza manao hoe ny olona nge de feo amin'ny fieritreretany zany hoe maha olona ny olona de ny olona lay mieritreritra le mahana feo amin'ny fieritreretana. I Marx de nanazava Karl Marx zany de nanazava manao hoe ny feo amin'ny fieritreretan'ny olona nge na lay eritreritry ny olona ao anatin'ny olona ao, lay zay mibaiko ny olona ao anatiny ao ny eritreriny de zao vokatry ny manodidina azy ny manome azy an'zany. Zany hoe hoe Marx manao hoe ny tontolo manodidina anao no manjary mandrafitra an'izay mety ho feo amin'ny fieritreretanao, zay mety ho feontsika ao de ny tontolo manodidina anao no manome an'zany. Zay moa mahatonga ny Marx ataontsika hoe materialista satria Marx de zao ny hoe ny zavatra maha isika atsika dia ny manodidina atsika ny manome azy. Zany hoe raha miara-miaina amina fiarahamonina mpangalatra de mety ho na mangalatra de tsy manenjika mihitsy ny feon'ny eritreritra. Raha ohatra ka miara-monina amina fiarahamonina mpanao ratsy dia na de manao ratsy ary de tsy manenjika mihitsy ny eritreritra. Raha amin'ny Karl Marx ary tsy tediso loatra akory ny Marx amin'ny lafiny anankiray. Raha ohatra ka miara-miaina amina fiarahamonina maloto voritra tsy madio de zao na de mandoto tanàna aza de zao tsy mieritreritra mihitsy tsy taitra satria hoy Marx manao hoe ny manodidina anao eny nge no manefy ny feo amin'ny fieritreretanao, manefy ny toe-tsainao. Fa eto dia tsy zay mihitsy no mahatonga ny Filipo niezakazaka de zao tsy ny feo amin'ny fieritreretany mihitsy. Mahatonga ny Filipo maika anao ny asan'Andriamanitra de tsy ny fanabeazana ny raisiny loatra fa ny fanahy masina. Ny fanahy masina no mibitsika tao anatiny. Ny fanahy masina zany dia fanahy mahaleo tena, fanahy izay tsy miankina am'izay mety ho tontolo ny beazantsika. Mahaleo tena fa tsy miankina amin'ny tontolo ny beazantsika. Raha ohatra ka miankina amin'ny tontolo ny beazantsika ny fanahy masina de zao misy olona zany tsy hanana anjara fanahy masina. Fa satria ny fanahy masina dia tsy miankina mihitsy am'izay tontolo misy atsika na niankina tam'izay fanabeazana nomeny atsika fa Andriamanitra mahaleo tena, Andriamanitra mana maha izy azy, teneny amin'ny teny frantsay hoe autonome, Andriamanitra mahaleo tena, souverain, tsy miankina amin'inona de zao afaka maniraka atsika izy. Naiza misy atsika, niza isika de zao afaka bitsihy ny fanan'Andriamanitra rehefa ao anatitsika ny fanan'Andriamanitra. Ary satria tsika tsy olona lavina hoy Paoly de zao ao anatitsika ny fanan'Andriamanitra. Fa ny olana de zao tsy mba mety miazakazaka manao ny asan'Andriamanitra isika. Na dia rentsika raha ny feon'ny fanahy masina. Rentsika mihitsy ny feon'ny fanahy masina. Tsy hoe tsy fatatsika ny fanahy masina, rentsika ny fanahy masina. Tsy fanahy masina nge tsy isika ny mamantatra azy, izy no mampafantatra atsika. Noho zany de rentsika izy fa izao tsy henotsika. Mafy loatra ny karazam-peo tonga ao am-pototsofintsika, tonga ao amin'ny fisainantsika, ny feo an'izao tontolo zao, ny feo an'ny fahasairanana, ny feo amin'ny vola, feo amin'ny fitiavan-tena, feo amin'ny fahakalana, feo amin'ny akamoana, feo be de be ny feo tonga ao anatsika de zao ndradray tsy rentsika ny antsoantsy ny fanahy masina hoe ndana miazakazaka, andana manompo an'Andriamanitra. Tsy rentsika mibitsiky ny fanahy masina hoe atoloro an'Andriamanitra ny fiainanao. Tsy rentsika mibitsiky ny fanahy masina hoe tompoy Andriamanitra, raiso ny fiadanana. Tsy rentsika mibitsiky ny fanahy masina hoe voavela ny helokao ka nahoana ianao no mitomany, nahoana ianao no miondrika, nahoana ianao no mahatsiaro, tsy mahatsiaro fifaliana. Eto ary dia hoy ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly hoe rehefa ny fanahy masina ny teny tamin'ny Filipo dia makanesa amin'io kalesio. Makanesa amin'io kalesio. Io ny asan'ny fanahy masina. Ny asan'ny fanahy masina zany rehefa mibitsika amitsika de zao mitona antsika hanatona ireo mila vonjy, mitona antsika hanatona ireo zay mila atsika. Ny olona mana ny fanahy masina de zao olona mahatsiaro hoe ilain'ny hafa izy. Tsy hoe ilain'ny tenany. Ny olona ilain'ny tenany dia olona zay ataontsika hoe mety nomena fanabeazana ara-pahalalam-pomba tsotra fotsiny zao na ara-tsiantifika tsotron'izao. Fa ny fanahy masina de zao fanahy izay mampatsiaro atsika fa maniraka atsika fa itsika dia olona ilain'ny hafa, olona mahasoa ny hafa ny fisitsika. Zany hoe lay rehefa ao anatsika io fanahy masina de zao lasa misy fanontaniana manokana momba ny fisiana voavalitsika.
zany hoe lasa voafaritra ny antom-pisitsika hoe inona moa ny antom-pisiko ny fanahy masina de mahatonga manome fisina vaovao ny hoe ay moa zakay olona ilay ny hafa ay moa kay za ty misy dikany amin'ny hafa ny fisiko fa betsaka ny olona zay tsy mahatsiaro hoe ilain'ny hafa izy ary efa tsy mahatsiaro ilain'ny hafa de zao lasa ny tena ihany ny mampiasa ny tena de manjary tsy sambatra ary mahatonga ny fitiavan-tena de zao tsy mahatsiaro hoe ilain'ny hafa fa ny olona zay vita patisa ny olona zay manana an' Jesoa ny olona zay toerany fanan'Andriamanitra de zao olona mahatsiaro hoe ilain'ny hafa izy mila misokatra amin'ny hafa izy mila miandry azy ny hafa miandry azy ny mpiarabelona aminy ary dia eto de ny raha iny tompo Filipo manao hoe dana maka eroa amindry kalesy roa Filipo dia tambany vohitra tsotra eny tsy tambany vohitra tsotra ihany raha oharina amina hoe ajiosy tany Galilia azy na vezivezy tany Galilia na Jauna moa nampiavaka nanana fanavahana manokana ny Filipo olona varan-tsaina olona varam-pianarana olona misaina hitatsika tsara loatra ka amin'ny Jauna lay niteny tamin'ny Natanaely andeha izaho dia fa izao hotsika manao hoe i Filipo eto dia olona tsotra lay tandapa dia tsindriny ny asan'ny apôstôly tsara fa nitahiry ny arenan'ny mpanjaka vaviny Etiopia nitahiry ny arenan'ny Kandasy lay mpanjaka vaviny Etiopiana dia zany io olona ambony zany eo anivon'ny fiarahamonina ity natony ny Filipo ity ary eo lay fanahy masina de zao tsy hoe mampatsiaro antsika olona ilain'ny hafa ihany fa olona manome hery antsika ahatonga antsika tsy atsiaro ho ambaniny na tsy atsiaro ho amboniny na tsy atsiaro ho menatra fa mandrava zay hevitry ny fisarahana izay ny olona manana fanahy masina de olona tsy mba manana complexe satria fantany tsara fa izao ny zava-dehibe dia lay Andriamanitra naniraka azy ka na inona mety ho toe-javatra de zao sahy mijoro vavolombelona io ary Filipo fa izao na de olona ambony be aza ny tandapany Kandasy dia tsy niaotra mihitsy izy nanatona azy teny resaka azy resaka taminy ry havako ny filazantsara de natao an'ny olona rehetra natao an'ny olona rehetra fa indraindray isika iraha iny tompo mitory ny filazantsara nandray ny miaotra hoe to ahoana ny itoriana filazantsara am'ireny olona manam-pahaizana be reny olona ambony be reny olona be voninahitra be reny olona be andraikitra be reny olona manan-karena be reny tahaka ny lay voaresaka eto fa izao tsy anjarantsika zany tsy anjarantsika ny manokatra ny fon'ny olona tsy tompon'ny filazantsaratsika fa Andriamanitra ny tompon'ny filazantsara Jesoa ny tompon'ny filazantsara no zany dia tsy tompon'ny fon'ny olona koa isika Andriamanitra no manokatra ny fon'ny olona Andriamanitra ny miasa amin'ny olona ny adiditsika de zao anaiky hiazakazaka am'izay tiany ny tompo ampanaovina antsika na iza ao anatin'ny fanitretena mazava ho azy fa zavatra tsapanao koa amin'ity andininy ity zay nandrahan'ny tompo an'ny Filipo mba ho atonina dia ny tompo namerina ny fanahy masina de namerina ny Filipo tao amin'ny soratra masina be dehibe mantsy ny ataontsika hoe ny karazana fampianaran-diso momba ny fanahy masina be dehibe am'izao andrelantsika zao moa dia valim-potoana ny fanahy masina de be dehibe ny karazam-pampianarana karazana herezy zay na azo ilazana azy momba ny fanahy masina ndraindray dia ataon'ny olona ho misaraka amin'ny soratra masina ny fanahy masina hoe zavatra miteny manokana zavatra mety tsisy ifandraisana ny fanahy masina na mety hoe mitenin'ny olona de lazaina ho tenin'ny fanahy masina fa izao ny fanahy masina de izao tsy misaraka mihitsy amin'ny soratra masina ary eto de izao naveriny tompo ao amin'ilay hoe ao amin'ny boky Isaia ampaminany no nazavain'ny Filipo ary hoy ny filazan'ny asan'ny apôstôly azy nanao izy manao hoe ary Filipo ny lohabava de nanomboka teo am'izany soratra masina izany izy io Isaia 1:20 no nitory an' Jesoa taminy zany hoe ny soratra masina rehetra de azo itoriana an' Jesoa ny filazantsara mazava ho azy miresaka an' Jesoa
tena nomeny Martin Luther mihitsy fanazavana Luther moa de zay ny ivony soratra masina Martin Luther de ny filazantsara ny filazantsara ny fahatanterahany teny fampanantenana hatrany amin'ny bokin'ny Genesis no zany dia ivony soratra masina ny filazantsara fa izao tsy ny filazantsara ihany no afaka mitory an' Jesosy fa ny soratra masina rehetra de zao afaka hitoriana an' Jesosy ary io zao Isaia mpaminany de ny filazan'ny asan'ny apôstôly azy manao hoe izany soratra masina zany no nitoriany an' Jesosy zany hoe ny soratra masina de zao afaka manambara an' Jesosy daholo afaka hitarafana an' Jesosy afaka hitoriana an' Jesosy ny soratra masina rehetra na apokalipsy io na Genesis io na Isaia io na Jeremia io de samy afahana mitory an' Jesosy fa ny zava-dehibe de zao Jesosy lazay ny soratra masina zay no toriana amin'ny tsy hoe filazantsara Jesosy lazay ny soratra masina aza toroina fa tsy hoe ny baiboly ihany no milaza an' Jesosy ao anatin'ny Koranina koa misy Jesosy miresaka an' Jesosy koa ny Koranina ary misy boky apôkrify boky isan-karazany miresaka an' Jesosy fa zay Jesosy resahatsika de Jesosy ambara ny soratra masina zay no antsoiny hoe filazantsara tsy filazantsara izy raha vao Jesosy ivela ny soratra masina dia eto zany dia hotsika manao hoe ny mpino de mahatsiary olona ilaina ny mpino de mahatsiary tariny fanan'Andriamanitra ny mpino de zao mahatsiary koa hoe miverina amin'ny soratra masina ka mitory an' Jesosy amin'ny soratra masina ary mamarantsika dia hoy ny filazan'ny asan'ny apôstôly azy manao hoe dia natao batisa lay lehilahy natao batisa ny teny manao hoe ka io misy ranoko ko maninona sy tonga de atao batisa eo zany hoe lay batisa zany de zao nanjary azo natao tamy toerana rehetra azo natao tamy toerana rehetra lay batisa satria lay batisa de milaza fandraisana ny famelan-keloka nataon'i Jesosy fa matotra tsara am'le filazantsara izy eo fa matotra tsara misy atokatelo amby dimapolo tsy siheviny lay batisa raha tsy nisy le toriteny mazava ho azy rehefa avy ny toriteny Filipo de natao le batisa zany hoe ny batisa zany de zao tsy misaraka amy tenin'Andriamanitra ny batisa de tsy misaraka am'lay filazantsara ny batisa de zao conséquence vokatry lay fandrenesana le filazantsara vokatry le fahatsapana le filazantsara no zany de zao tsy ny batisa akory no mamaritra ny tenin'Andriamanitra fa ny tenin'Andriamanitra no mamaritra ny batisa ny zava-dehibe zany de zao lay toriteny le soratra masina de hoy lehilahy manao hoe aive io misy ranoko ko ataovy batisa am'izay zany hoe ny batisa zany mazava ho azy de zao azo atao amin'ny toerana rehetra amin'ny toerana rehetra zay handrenesan'ny olona ny tenin'Andriamanitra amin'ny fotoana zay hitoriana ny tenin'Andriamanitra de zao eo ny batisa tsy misy afa-tsy Filipo sy lay tandraba ihany teo fa tsy hoe nisy vahoaka be nameny tanàna tsy hoe zay fa ny batisa zany de zao tena mifamatotra amin'ny toriteny mifamatotra amin'ny tenin'Andriamanitra mifamatotra amin'ny fanoloran-teny dia amin'ny toerana rehetra zany zay ny vanim-potoana ny filazantsara ankehitriny de zao ny batisa de zao azo atao amin'ny toerana rehetra raha miteny zany toerana rehetra de zao any am-piangonana satria moa zany tsika efa namaritra ny toerana rehetra ho any am-piangonana fa tsy hoe akory de amin'ny toerana rehetra de ay zany azo atao zany io any amin'ny restaurant sa azo atao any amin'ny bara sa azo atao iny amin'ny arabe tsy zay loatra fa efa namaritra isika amin'ny andron'ny fiangonana zao hoe azo atao amin'ny toerana rehetra any am-piangonana zany hoe amin'ny fiangonana rehetra de azo anaovana batisa afaka malala ny fanahy masina de fanahy Andriamanitra mitoetra amitsika fanahy manova ny fiainantsika hanana fahasahiana fanahy manova ny fiainantsika hanana fifaliana ny fanahy masina dia miasa mahery atao anatintsika mahatonga atsika afaka mifaly amin'ny fanomponan'Andriamanitra le afako ny tompo ame amin'ny fiadarana sy fifaliana atsika ary anjaka ao am-potsika ny herin'ny fanahy masina ivavakasika tompo amisoranao zahay noho ny amin'ny herin'ny fanahinao masina zay manome anay fahasahiana hiazakazaka tsy ho malaina amin'ny asa fanompona tsy hifanjana amin'ny asa fanompona hiazakazaka atsiary fa olona ilain'ny namanay ilainao Andriamanitra
ary ny fanamasina zay ianao mitoetra ty anatinay dia manome anay fahazavantsaina, mampahafantatra anay ny tokony atao, mampahafantatra anay ny tokony izorana. Ary dia misaotra Tompo amin'izao talata omena ho anay zao, hamasino zahay, arovo zahay, mitahy anay ary manjaka atomponay Jesoa. Tary io lalan'izay andeha amin'ny fifaliana mandrakariva. Mamelany elokay mamindrafo aminay ary tahio ny fiainanay amin'ity andro ity. Jereo ny asanay mba ho asa tsara, asa mahavokatra, asa mitondra fifaliana ho anao, soan'ny mpiarabelona aminay. Misaotra Jesoa. Amen.